Politika kosa indray efa manao izay hoafany ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao amin'ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny firenena hoy ny fanazavana hoentiny lefitry ny anteny mera-pirenena Andriamatoa Hersant Brisson Erafa tokony hiara isalany rehetra ao anatin'izany ary fanometanana fa tsy ambolo-korotana tahaka ny endrika nisy ny farany rano rasa teo dia ny fikasana hidina an-dalambe toy izao ny fanazavana. Olona efa teo daholo ary efa samy mitondra ihany ireo miseho mpitarika korontana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny filoha lefitry ny antera-pirenena Hersant Brisson Erafa androany. Naneho hevitra moa ity solombavamboaka ity androany manoloana ireo fihetsiketsehana nisy tatoato izay. Ireo mpifanandrina tsy lanta fifidianana ihany ireo miseho mamim-bahoaka ireo raha nambarany. Raha tsy ahivina ny lasa mba hibandrinana ny hoavy dia efa nandalo tetezamitana ny transition inefatra ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Manao ny zavatra ireny tsy nahitaham-bokany ary indrisy fa avy maiky ny korosofahana ny firenena. Midiky zany fa ho an'ilay mpanakorontana amin'izao fotoana izao dia hakanosana ary fiheverako azy manoko dia tsy fahazakana vahoaka. Raha ohatra ka nankatoavan'ny vahoaka malagasy izany zavatra nataon'ireo zay efa nipoka efa elabe zany fa efa leo politika ny vahoaka malagasy dikan'izany ny vahaolana maharitra dia amin'ny alalan'ny alternance démocratique ihany eto amin'ny tany sy ny firenena. Tokony hiandry avalo amby folo sy roa arivo fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana zay solombavambahoaka ny mpanao politika rehetra mandrina ny nosy raha tena tia tanindrazana. Fahitako azy manokana zany manaraka an'izay zany ny zavatra mahagaga dy zao. C'est aux nouvelles têtes zany hoe ireo zay mieritseritra mpitarika amin'izao fotoana izao dia ireo olona efa nalohan'ny vahoaka. Misy nefa nitantana n'ity firenena ity ny 90% n'ilay olona. Zany hoe nisy olona nifaninana tamin'ny sénatorial tsy lany, nifaninana tamin'ny solombavambahoaka tsy lany, nifaninana tamin'ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana tsy lany. Efa miezaka fampandrosoana izao ny fanjakana ka izany tokony ara-misala